Miaraba atsika tsirairay any tokantrano any izay manaraka ny fandaharana l'actualité amin'ny izao alina izao fandarana izay entsika indrindra amakavakana ny ireo vaovao lehibe nisongadina tamin'ny ity herinandro ity manambahiny koa tsika ao anatin'izay Andriamatoa Fanjalalaina Lazara avy eo amin'ny antoko UNDD miarabanao Andriamatoa Fanjalalaina. Miaraba ny ato amin'ny TV dia miaraba ny malagasy mpanavaka ny fandaharana actualité amin'izao hariva zao. Angamba tonga dia hidirantsika ny vaovao nisongadina lehibe indrindra dia ny fanendrena ny Prime Ministre vaovao ny Docteur Kolo Roger izay olona atao hoe niara-niasa akaiky any tamin'ny filoham-pirenena izy moa zany no nisafidina ho lasa Prime Ministre voalohany amin'ity Repoblika fahaefatra ity. Ho anareo mpanao politika ahoana fandraisanareo an'izay hoe Prime Ministre vaovao ary somary hoe nanano sarotra ihany satria efa ho ananika ny 3 volana teoriana vao fantatra ny anaran'ny Prime Ministre vaovao. Tiako maveny atao ampanomboana moa za dia anatin'ny mouvance Felbert ka za tonga eto Androany tsy antanky za hoe za mpikambana anatin'ny mouvance fa tsy porte-parole mouvance zany hevitry manokana amin'ny mpanao politika ahy zany no etiko Androany fa tsy hoe hevitra anay mba tsy asian'le disadisa amin'ny samy mpinamana satria mbola tsy nanapa-kevitra tokotra mbola tsy nanapa-kevitra na eo anatrehan'ny atoko na eo anatrehan'ny mouvance. Hitantsika moa fa nanano sarotra zany ny fametrahana n'le Premier Ministre efa volana sy 17 andro zany raha ny tena marina ka io moa niza zany natolotry ny président république teo ny akamaroan'ny olona zany dia mety ohatran'ny hoe karazana soulagé zany ohatran'ny efa hoe mety tsy dia ny metsony siny satria efa sahirana zany hoe tsika nivoaka atao anatina crise zany dia na mety na tsy mety na nanaka ny lalàna na tsy nanaka ny lalàna dia mety hoe hainao ihany tsika gasy hoe fa ela loatra io angamba mbalao io ka zay indrindra no mahatonga zay miteny hoe ny amin'androany no vita ihany fa ahoana ny noavy amin'ny manaraka. Zay zany nydingana voalohany aloha zao no hitantsika iny napetraka ny Prime Ministre tataky ny ahoana kosa mety hoe fivoakan'izay gouvernemanta izay mipetraka zay indrindrandrindra tsy maintsy hoe jerena mifandrindra amin'ny programan'ny filoham-pirenena ve ny gouvernemanta zay hipetraka eo. Erantsika mahita fa nisy fifandivana be eto amin'ny article 54 fametrahana an'ity Premier Ministre ty nanaraka sa tsy nanaraka tsy nanaraka sa tsy nanaraka tsy dirantsika be tsony fa za zany noho ny expérience efa hitako dia tsara ihany président de la république moa efa niteny noho le réconciliation nationale tsara angamba zao fotoana raha tia hanomboka an'izany réconciliation nationale zany izy atao le rencontre au sommet zany hoe rencontre au sommet anizy dimy mianaka zany hoe président Safelbert, président Ratsiraka, président Ravalomanana, président Andrajoelina ary ny président Ewajomampianina mety manontany hoe say mbola iambina zany vita ao anatin'ny 2 andro na 4 andro azaveko aminareo inona mety havita anazy anatin'ny 2 andro na 4 andro. Hitantsika moa amin'izao fotoana izao fa ny FFKM efa manomboka miverina le asany raha nanomboka an'le crise tsika 2009 iny tsy tian'ny olona mihitsy na maheno nan'ny FFKM nefa nitatoato nandritra ny 5 taona miverina amin'ny asany le FFKM ary zao efa manana structure mavita an'izany zavatra zany ninona asa atao teto efa manao foana ny FFKM fa tsy hitany mason'ny olona hoe au niveaun'ny FFKM zany satria zao tany Maputo rehefa vao vita le kabary ny fanaovana tamin'ny président Sisano dia nivory izy efatra migala mianaka dia nisy zavatra ohatran'izao teny aloha président Marc Ravalomanana hoe zaho sy tokony mbola président Madagasikara satria menacena tamin'ny basy sy ny sisa dia avy eo moa niteny président Andry Rajoelina tsisy ny menasy anao zany teo fa
ianao nanao démission nanomeny miaramila nanome anao le plein pouvoir dia avy eo niteny président Ratsiraka dia président Ratsiraka tsy niteny zaho izy mbola misy zoky eo ka alohan'ny président Zafy no hiteny dia efa nandray fitenenana moa zany président Zafy dia niteny hoe mety ve zay efatra ihany no miresaka zany hoe zay le mpanavaka anazy tamin'izany misy délégation fitofito aby nivoaka fa izy efa da dia nanontany sisanao hoe zay hoe mijanona eo ozy nataon'ny président Zafy nareo tsy maninona eo donc misy professeur Eric Berso zany consultant zareo tamin'izay nanatrika an'le débat dia inona zavatra nisy tao zao ny tenen'ny président Zafy tsisy fampihavanana vanina eto raha tsy miala aloha ny disadisa amintsika efatra amboala président mbola velona eto Madagasikara dia nalamina aloha ny anisy président Ratsiraka aloha izy efa milamina tamin'ny 2006 efa nifampiresaka dia avy eo indray zany aloha alamina ny président Ratsiraka sy président Ravalomanana dia fanao discussion to zany président Ratsiraka nanteny hoe zaho tsy manaiky an'io fanakajana io fa nivola zay nalainy tamin'ny banque centrale tany dia nandoava kama ny fonctionnaire nandoavana ny volan'ny FMI banque mondiale ka noho izany izy annulena fotsiny dia sazy mahazo anazy sy ny mpiavady ampy misy namako izy aho izy violé bevoka tany amin'ny prison sy ny sisa ka noho izany izy za dia tsy manaiky an'le amnistie fa annulation dia imola hitanao dia fanao signature dia vita iny etra zany zavatra zany teo amin'ny tao anatin'ny adiny roa dia vita ny président Marc Ravalomanana sy président Ratsiraka dia avy eo entre président Ravalomanana sy Andry Rajoelina président Andry Rajoelina teo ny ela satria le fiverenana Ravalomanana sy ny tary dia mitsangana koa président Andry Rajoelina tamin'izany maka hevitra amin'ny ministre Iasina sy ny conseil spécial raha tsy ny monsieur Ratsirahonina tamin'ireny fotoana ireny dia farany moa zany hita mahamatso raisina ihany hoe mahazo mody rehefa milamina ny tany ny président Ravalomanana nefa ny amin'izao fotoana zao tsy hitako tsony manakana satria efa mitsangana ny assemblée nationale fa misy président république efa misy premier ministre tsy hitako tsony hoe inona no tsy amerenana ny président teo aloha Marc Ravalomanana mba isin'le rencontre sommet ary efa miresaka koa izy dimy eo za sûr fa alamina indray zany tohizana entre président Marc Ravalomanana sy président Andry Rajoelina avy eo entre président Andry Rajoelina sy ny président amin'izao fotoana zao disadisa ka raha miravy no disadisa oa amin'izay fotoana zay mety les constitutions zay mandrevaka atsika mety hivoaka ao ny cadre politique mety hivoaka ao mety voarésoudre atsika amin'ny semaine ho avy ihany dia fa mety hisy an'le déclenchement le réconciliation nationale anisan'ny rehefa manao zavatra anankiray moa zany dia tsy maintsy jerena hoe inona ny mety ho conséquence ny mety hoe fiatraikany zavatra ohatran'izay ka mety misy ve ataontsika hoe garantie na hoe toky mety ho azosika raha ohatra ka ho tanterahana tokoa moa izay hoe conférence au sommet zay ny itsika ho tsy resaka tsony an'le hoe ahoana ny nalan'ny président république amin'izao ny premier ministre fa noavy ny mpandrinina raha mijerytsika amin'izao fotoana zao misy grand chantier be miambina ny gouvernement eo efa vonona avy zareo hoe lalana fotsiny tsy teny fotsiny ohatra hoe ny autoroute Tamatavy Tananarivo lalana ohatran-kazona périphérique hoe avy amin'ny RN2 mandeha aty amin'ny RN7 ny soalala io ohatra manomboka mitsanjaka zany tsy maintsy anao lalina avitrovy mandidy mandeha any amin'ny farotsy melaka iny dia tsy reto fa ny président république dia fantatsika fa expert comptable tatsika fa ny fitakina etra amin'ny papogadra nisy disadisa tsy maintsy manao réforme amin'io zany hoe mba isininy hoe fandoavana TVA ara-dalàna zany hoe be de be asa zany ka zany asa rehetrarehetra zany raha ohatra hoe isy fifidianana indray ka ataontsika ohatra hoe tsisy fanamboarana zany na tsisy firesana mikasika an'ity constitution ataontsika hoe amin'ny fifidianana manaraka eo sanatsiavinao ohatra hoe satria ny evovoa efa eo amin'ny fanjakana zay ohatra manana député major ité ohatra mety mahazo 77 78 satria ianao mikasika sakaiza mipandresy dia par
ary accident vesy candidat Evatra Joumampianina tamin'ny fifidiana de izy est-ce que le président zay eo ve anendry hoe avato nefa izy mety tsy manana député zay président eo na mifamatika am'izany hoe le mpanohatra lasa nanana PDP de président Evatra Joumampianina l'an deuxième mandat de mety isy disadisa nday tsy ny androany a satria ny androany io a ny olona rehetrarehetra soulager satria efa ela loatra le crise sy ny sisa ka ny fanaovana zay conférence au sommet zay de ampiova zavatra be ary resaka vodiny makavalmanany efa tsisy problème za miteny anao président Zaf ny CRN ny FFKM afaka mampody an'izany afaka mitady garantia ny fatongavany eto tsy olany zany anisan'ny olana mantsy matetika rehefa resahan'ny akolafy Ravalomanana ny resaka hoe fodiny Andriamatoa Marc Ravalomanana io de reo hoe miankina amin'ny SADC ihany koa ahoana zay hoe fidirana ndraikitry ny SADC zay ao anatin'le raharaha politika zao manko tsy mahadanzeny le fodiny monsieur Marc Ravalomanana etsony ny député efa misy zany hoe tsy hisy tsony zany fifidianana mety hisy crise fa fifidianana mevana tavela de ny sénateur donc tsisy zavatra mety atahorana tsony zany hoe mety le fifidianana présidente io iny tena problème sy le assemblée fa izy hoe fa nipetraka donc tsisy atahorana tsony zany amin'ny hoe mety hoe déstabilise zany amina resaka élection ohatsy hoe afaka 10 taona indray ka ny fivevenany eto de anisany mety aplaminatsika le amin'ny manaraka satria hitatsika ny comité international am'izao félicite dole na neto na misy mitsovalana hoe tsy neta 54 hoe ny article 72 olona rehetrarehetra zao samy soulageny akamarony zany hoe fa misy karazana garantina stabilité ve zany amintsika miteny zao misy misy 50-50 nokona 50-50 raha ohatra ka hoe tena mandeha am'le rencontre hoe ohatra hoe eto izy dimy mirala mianaka mifampiresaka ao ane tsy maintsy misy signature pacte ifanarahana mety tsy hisy tsony zany fa iteny avo mitsangana io gouvernement io sy olona tsy lany io lasany amin'ny mpanory fa ohatra misy an'izay firaisan'izay de na le composition le gouvernement io avy mety tena hoe hitana taratra an'izay firaisam-pireneny zay mety tsisy folo hoe andeha satria na ny atahona am'izay no mapara zay lazaina fa mety ho mpanotra mety efa mifampiresaka eo izy dimorala afaka le disadisa zay ny tena le hitanao le tena hoe intéressant am'le le hoe tsy maintsy asorona aloha ny lonolonom-po amitsika efada ozy président Zaf zon'zay zany amin'isy dimorala donc fa afaka zany le lonolonom-po entre président Androjoela sy ny président Evatra Joumampianina de mety miravana iny rehetrarehetra mety miditra anaty gouvernement mapava miditra mety tsisy olana io fantaniko ray angambany somary hoe midika ve zay fa hoe tokony indray anjara indray ao anatin'ny gouvernement na ao anatin'ny ataontsika hoe système moa zany hoe ao anatin'ny système de l'état ve zany reo lasa misy ohatrany hoe mouvance anankidimy vaovao ndray zany nipetraka le izy raha izay moa no mahatsara zavatra io anie araka ny tenin'ny président Vatsiriko hoe tsisy mangidy ohatran'ny sakay fa rehefa tenerana telona ihany fa tsika am'izao ny président Evatra Joumampianina raha mikabary izy ombenembeny nanomboka tamin'ny mamasina de hoe anao gouvernement misokatra ary efa misy consultation PDP am'reo filoha teo aloha amin'ny atoko maromaro dika zay le fitenenana fotsiny hoe mouvance na atoko na inona fa eo ihany fa raha manao an'izay ihany aloha lamina tsara miainga am'le rencontre au sommet inona moa zany mety hoe andrasatsika am'izay hoe rencontre au sommet zay ny andrasatsika am'le rencontre au sommet hitanao le resaka constitution zany misy disadisa tsara zany raha mba misy hevitra mivoaka amin'ny na farafaratsiny fotsiny hoe le tena dikan'ny ifanarahana amin'io article 54 io satria am'izao ny olona ohatrany hoe soulagé fa ny amin'ny manaraka ny amin'ny manaraka satria le fifidianana zay nataontsika teo ngamba mbola tsisy fifidianana teto Madagasikara hoe nandraisan'ny fianakaviam-be anjara betsaka donc zay zavatra nisy teo zany de ohatrany hoe acceptena foana na de misy anana kely fa ho avitsika
va le santé zay ho ataon'le gouvernement zay mpitondra eo a ka isy crise ndray afaka 10 taona zay ny tena hoe andrasantsika am'ty va contre sommet ty. Anisan'ny vaovao koa moa tamin'ity herinandro ty mahakasika an'le hoe fampiatsoany ny filakevitry ny fampihavanana malagasy an'ireo mpampiavana sy ireo zay mieritreritra ny ampiavana tsy tonga nefa ny FFKM atao anatin'izay fampiatsoana nataony FFM zay ahoana zany mety hoe fizoutran'izay iza ny karakarany zany hoe fampihavana-pirenena zay satria ohatrany na de hoe tsy misy arany hoe fanolanana mivantana eo amin'ny FFM sy ny FFKM de hita taratra ihany hoe tsy de mifanaiky ihany zany ny FFM sy ny FFKM. Zao manko zatra o zany za zany resaka anao mikasika an'le sirène tao isan'ny président Zafy de ny FFKM. Ny FFKM de manana structure ngeza be 33 province angambany izay manana solotena isaky ny le province ny FFKM zany. Zareo zany tanatin'ny 10 taona zay même nanomboka tamin'ny 2002 de misy foana miasa le fampihavanana nataon'zareo any amin'ny église rehetrarehetra zany hoe structure ngeza be zany izy. Ny FFM nefa hitatsika fa structure mamy ara-panjakana fa izy koa structure ny FFKM ngeza de izy kely ndray hoe ny telona am'le ngeza be hay zay. Faharoa ny CRN président Zafy de misy solotena isaky ny province zany hoe izy zany mahazo information foana misy information foana alefa ny miasa na de hoe tsy mitsangana ara-panjakana zany hoe fa niasa nanao tournée to. Ny FFM nefany manana décret fa eto ihany donc tsy ny FFM mihitsy ny telona ny CRN sy ny FFKM fa tokony ny CRN sy ny CRN sy ny FFKM zany no mitely zany hoe tsy crédible zany le FFM ary amin'ny io nanomboka tamin'ny 2009 iny ny FFKM niasa foana vao misy zatsakely tsy mety avy de mampiava zany na de tsy hitany masotsika izy mampiavana foana ambadika any hoe président atsiatso mifanolo nahoana fananganana zany hoe miasa zareo zany miasa foana hoe ohatsy koa président Zafy miasa foana fa tsy hoe voately ka zay no mahatonga le tsy fitovitrovitro hoe ny FFM zany tsy crédible ny tena marina. Ary tatinao fa am'izao fotoana zao ny FFKM de fa zay zavatra tsy andehanany FFKM zao de ohatrany hoe tsy masina tsotrany taloha tamin'ny 2009 ka tsara ihany za miteny aminao fa président Zafy matavika an'io vola tanao nisy zavatra ohatrany zao teto amitsika tsy hitatitiko izay na talohan'ny mampotona tena mampotona saiky natao tany a Genève zany le fampionana an'izay zany efa navita fiza daholo zay rehetrarehetra tam'izay a dia ny monsieur Dramé mitavika azy dia monsieur Ouedraogo zany Union africaine tsy teo tamin'izay fotoana zay a de tsy nanaiky izy de annulé zany le vol tokony andeha Genève satria ny Nations Unies de ny Union africaine zany tamin'izay mitady olona izy no mety ampiavana ny Madagasikara de monsieur Sisano niatony anisan'ny antony nandraisan'ny monsieur président Sisano an'io de nisy fionana nataony président Sisano président Zafy de président zay mbo hoe élu démocratique de niala mba démocratie tany Bamako tamin'ny Mali de nisy boky mémorandum nosoratan'ny président Zafy mikasika ny fampihavana-pirenena eto Madagasikara sy eraky ny Afrique de inona tosehany i président Sisano avy amin'ny boky ny président Zafy iny zany natonga anazy ailatsaka anelanelana eto Madagasikara ary hitatsika fa efa mitsangana ny zao ny androm-panjakana rehetrarehetra vita ny fividianana ny Union africaine mbola miteny foana hoe alefaso le fihavana-pirenena misy antony matoy ny tenenina sy ny tenenina hoe ataovy zavatra io fa tsy ho tenenina fotsiny am'izao zany hoe midika zany fa tokony apetraka zany fampihavana-pirenena mialohany zay fifidianana ho avy afaka 10 taona afaka 10 raha ny tena tsara à partir an'le contre sommet an'izy 10 rahala plus any FFKM io ny tokony manomboka sady io anefa raha atao amin'ny herinandro ambony vita de oarinan'izay mitsangana ny gouvernement mandeha ho azy daholo ny rehetrarehetra fa eritreretinao fa raha manaraka na gouvernement tsika
ka etreto zany izy atsika mahay fa misy any 10 000 personne tiditra anatin'ny gouvernement io dia efa tsy nefa 33 fa alphabetsany dia efa tsy tafiditra eo dia hoany amin'ny mpanohatra dia any dia lasa anatso hoe article 54 io tsy mety zao manko tsisy mikritika fa efa tsy lany izy dia lasa am'izay hoe mitady petite beto mazava zany hoanareo zany tokony hoe ny FFKM zany nitarika n'le zay fampihavanam-pirenena sy le hoe conférence au sommet zay le conférence au sommet tokony tavisin'ny FFKM fa le fihavanam-pirenena tavisin'ny président Zaf miavaka amin'ny FFKM satria io ny FFKM manko autorité morale fa président Zaf zany efa misy asa efa nataony efa ela be mikasika an'io ary président Sisanao dia mahay an'io zareo Union africaine dia mahay an'io zay na misy lahatra ny zareo misy fotoana ela be mihitsy zareo no resaka an'io tany Afrika mikasika an'io misy resakitsika hoe nisy an'le hoe CRN taritin'ny président Zaf efa nanomboka tany amin'ny fitondrany Andriamatoa Marc Ravalomanana zay fa ohatrany tsy tafavoaka foana izy io inona ny mety antony zay hoe tsy tataratra foana le izy le mpampiavana aveny tsy naomby sa hoe le olona mpihavanana ny tsy manaiky hiavana tsy de zay loatra fitatsika manko Maputo iny vavavany Maputo fa ohatra manko hoe nandeha afaka zay tokony izy Maputo iny dia tsy maintsy tafatrangana any le CNR fa noho le Maputo vava dia zay no tsy natateraka izy ary mahatonga le comité international amin'ny tena am'izao ataovy satria le fahita zao ny fahatsarany fa mety asavantsika nefa ny atapitra ianao mety mantany hoe inona no garantie ampahomby an'izany contre au sommet zany za dia ny expérience za hitako hoe vita za dia migarantie zany vitan'ny président Zaf io satria zao 2006 za nisany initiateur zany nampiona any président Zaf sy président Watsiraka tany Paris dia ny premier ministre Tately Andrianarivo ny ministre Tsakanazy ny vice premier ministre Perona Dronavelo saiky nisy mihitsy koa tamin'izay fiaraha-misakafo hoe ny président Zaf président Ratsiraka premier ministre Tately vice premier ministre Perona Dronavelo président Zaf fa ny vice premier ministre Perona Dronavelo no nandà zany dia izy mo vita ihany zany président ny président Zaf alohan'ny andeha tamin'ny Maputo iny za koa anisan'ny initiateur nampiona ny président Zaf sy président Andry Rajoelina tamin'izany fotoana zany dia tena tesitra mafy mihitsy président Zaf tamin'ny asa te zany baby azy fa fanavaka ihany zay nampamovamovana iny tamin'ny Maputo iny fa nisy zavatra fanarahana kanivany fanarahana meloa mbola izay ihany koa no nampifandray ny président Ratsiraka sy président Marc Ravalomanana zany efa tsy azonao etritra alohan'ny Maputo iny ihany zany ny atezeran'ny président Ratsiraka rehetra tamin'ny mouvance Ravalomanana zany baby azy nefa ny vitako zany nanao an'izany zavatra zany satria ilain'le firenena ka zany mahatonga za teny aminao hoe raha miona izy dimy lahy no ny fahafantarako an'izay zany tsy maintsy misy zavatra mivoaka io ary amin'izao fotoana moa zany hoe aiza hoe zany mety efa misy hoe tractation mahakasika an'izay mety manaiky ve efa mifanaiky ve izy dimy mirahalahy mianaka hoe iona raha toka misy tokotran'izay rencontre zavatra fantatro aloha ary ny tena hitako hoe tena approche tena tsara ny président Evo-Djomapyanina mihitsy rehefa nanatona ny président Zaf sy président Ratsiraka etretinao zany zany tena grand pas zany izy zany tsy sinobe ray aman-dreny olaro io zany président Marc Ravalomanana tsy fantako président Andry Rajoelina tsy fa ny fantatro zany dia izy mirahalahy zany rehetrarehetra zany dia midika fa misy finiavana io za mahafantatra ny président Ratsiraka président Zaf fa hoe le hoavin'ny firenenany ny zareo ny azy nefa teneniny satria raha jerentsika ane tantara président Zaf marina tao anatin'le processus izy nanotra premier ministre izy fa rehefa tsy nitovy fijery teo amin'le fametranan'le ministre niana fotsiny izy
hoe tsy responsable am'izay acte ataonay zay niditra atao anatiny tao aho de nipetraka izy tsy nandray anjara mihitsy izy tamin'ny fifidianana azo zao ny teneny taminay farany ino izy izy zatra nataonareo iny de anjaranareo izy mijery hoe est-ce masoa amin'ny firenetsika zavatra misy zao président Ratsiraka moa tsy nety nanasone mihitsy izy amin'ny feuille de route satria fanazavany tamin'ireny fotoana ireny olona ifanambady ve izy de ataoko nafinafina amin'ny alina sy ny rehetra tsy nety ary izy tsy nandray andraikitra mihitsy tao anatin'le feuille de route nilatsaka ho fidina indray izy satria araka fanazavany tamin'ireny de hoe zavy ozy izy so de atao izy ndray no manakana an'le fifidianana disqualifiena izy tsy nametraka hoe izy ny solona izy fa de nipetraka izy fanajana tena zay président Rajoelina tatsika tsara koa fa nilatsaka izy disqualifiena izy nandratsaka aniny izy avy hitatsika ny conférence de presse farany toa petraka izy président Makavanimana nanaraka an'le tsy vovainy ny vadiny nametraka ny docteur Robinson tsy lany izy félicite zany hitaloha zany hoe eo ihany le taratry ny fahendreny izy efatra amin'ny rahalahy taratry ny fahendreny izy efatra amin'ny rahalahy ny fanatonana zay aposte ataon'ny président Eva Joampyanina any président Ola teo aloha hitanao zany fa misy finiavana mihitsy zany ampanjoso an'le firenena amin'izy dimolaka raikitry conférence au sommet io tsisy atahoana ntsony fitendry Valomana mety lamina atsika fantaniko ray mialohan'ny farany angambany hoe andrasantsika le gouvernemanta ny filoha-pirenena efa nyteny hoe ahitana taratra ny mety ho fampiavana pirenena ny hoe gouvernemanta vaovao andray anjara ve zany ireo entité politique na eo anivony izy dimy ireo mety andray anjara ve azo treretina ve izy ao anatin'ny gouvernemanta vaovao za aloha fahalala za ohatsy porte-parole-ny mouvance zafy fa fahalalako amin'ny président zafy izy aloha tsy anao zatra tip top zany hoe midikidio ianao fa mety zao fa raha ohatra misy azera contre sommet zay mandeha le réconciliation nationale mety andray anjara feno izy fa raha hoe andehanao tip top hoe atsangana aloha ty atsotrona za aloha sur fa araky ny fahalalako azy président zafy zany tsy anao zavatra mihitsy zany hoe tip-top ny androany any de rapitro indray vonjena ny azy zany izy efa lehibe ozy taminay ho anareo izy ny anaovako n'ity zavatsy ty zany hoe mila zavatra maro toerana aritra mandrakizay ao atsika zany no fanireny maraparana ny fandarana moa tsika zao ho anao zany inona ny teninao farany mahakasika n'izay fampiavana-pirenena zay hotatirinao any mpijeritsika ny teniko fara zany de manao antso avy amin'ny président ny république malagasy premier ministre sy ny mpiara-miasa aminy hoe tsisy mangidy ohatran'ny sakay fa hoe fifanarahana telona ihany hitatsika tanatin'ny vovolana sy 7 andro ny fifandivana teo amin'le article 54 article 72 atsika tsy hiditra amin'intsony fa noavy no mpandrinina hita sy tavatry ny programme ny président ny république fa andehanao asa anavotana any firenena farany malaky farany agny nefa raha ohatra ka hoe afaka 10 taona zay ezaka zay ataonareo ao ataonareo anatin'ny gouvernement ataonareo zao de vava koa noho n'le disadisa dia mety ho perta eo foana atsika ka hoe miangavy aho manao any alao andeha le conférence au sommet alohany ananganan'le gouvernement fa mandeha io tsy maninona maty kely enim-bolana atsika fa niambotsika rehetrarehetra zany de ilamato zay maimaiky eo fotsiny tsika dia tsy anjaro zany no zavatra mety atao amin'ny manaraka misaotranao andreo matofanjalalaina anaiky mivahinay androany alina zao zay aloha ny afaka narosinay ho anareo mpijery amin'ity androany ity zay moa no manao velomanareo fa ny fandarana moa zany amin'ny toy atrany